fameloma maso ny antoko tim tontosa ny tao Antsirabe. Fifidianana tsy andraisany rehetra anjara midika korotana ara-politika hoy Gilbert Rarzatovo. Mpampianatra eto Madagasikara misy amam-bolana tsy mandray tampo-karama. Miraba finaritra indray tompoko lasy tomboko vavy tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny MBS ianao amin'ity zoma 13 novambra 2024 ity. Asainay ampitiavana sy ampanajana ianao amin'izao farany herinandro zao. Anaraka indray ny vaovao eto amin'ny MBS. Avy hatrany dia ny lafin'ny politika araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao ihany. Mahakasika ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara indray dia nitotosaina tao Vakinakaratra tao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra tao, izany hoe tao Antsirabe izany androany. Natrika izay tany toerana i Germaine Menjanahary sy Andra Kotomalala. Tsy miova ny targetra apetraka ny antoko Madagasikara eto amin'ny firenena, fahamarinana sy fahamasinana ary fikatsana ny fandrosoan'ny vahoaka malagasy isa-tokantrano. 20 taona izay nijoroana sy nilomalosana teo amin'ny sehatra politika teto Madagasikara sy tany ivelany tamin'ny alalan'ny team diaspora. Lalana maro no natrehan'ny antoko ary sedra maro ihany koa no efa natrehany. Mitohy ny fameloma maso ny antoko amin'izao fotoana izao. Fa tsy mitovy ny fomba fisehoan'ny fihetsiky ny tsirairay ao anatin'ny antoko. Misy ny somary calme, misy somary maherihery vaika. Fa tsy mitovy an'le hoe manao fitondrana tena tsy mendrika ohatra ny sasany, na hoe mandroba sy manao andreny fihetsika mahery vaika. Zay mitory zany fa tsy voafehy ao anatin'ny antoko. Dia ny ato amin'ny antoko tiako Madagasikara tsy hoe andeha hanao zavatra gratuitement na hoe andeha setrasetra fotsiny amin'ny zavatra tsy misy fotony, fa rehefa agressé na ohatran'ny olona rehetra io na ny biby koa raha misy mitratra an'izay hoe rehefa agressé anao izy dia mamoaka ny griffiny ohatran'ny hoe ny félin na ny saka zany, dia ohatran'izay ihany koa le ato anatin'ny antoko. Na zany na tsy zany ara misy limitiny daholo ny zavatra rehetra hoe atreto ny zaka dia atreto ny zaka. Dia efa tonga amin'izay tsy zaka izay izy dia tsy maintsy mitroatra ary izay no hitantsika indrindra ny 9 sy 10 matombo mbola mijoro ny antoko dia noho izay fisian'ilay olona ao anatin'ny antoko izay hoe tsy manaiky lembenana ary tsy manaiky ho atao hitsakitsahana foana, dia ohatran'ilay vahoaka malagasy ihany koa io hoe atreto ny farany zakany dia rehefa tonga fotoana tsy fahazakana azy dia tsy maintsy mitroatra izy. Niatrika ity fotoana fameloma maso teto Antsirabe androany ity, ny promaritra izay notariany sekretera jeneraly ny antoko sy ireo olombofidy targetra atrany ny anapariana ny foto-kevitry ny antoko sy ny paikady fampandrosoana apetrany eto amin'ny firenena. Ny antoko tiako Madagasikara fa ho averina ombenombeno hoe antoko miaina dia ao anatin'izay antoko miaina izay anja dia miezaka hatrany izay amerina ny tanjaky ny antoko sy izay ampatanjaka ny antoko tiako Madagasikara. Ao anatin'ireo dynamisation dia misy processus maromaro arahana ao anatin'ilay izy fa ny zavatra nataona eto aloha zany zao dia ny voalohany ny étape ao anatin'ny hoe réconciliation sy ny rassemblement. Raha sanatria nety nisy ny disadisana nisy tsy fitovin-kevitra dia manangona ny hery rehetra zany ahafahana mamerina ny tanjaky ny antoko indray. Izay zany no atao fanohizana ny fitetezam-paritra izay atao eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'izay redynamisation zay. Io redynamisation io tsy zavatra vao niforonina androany na omaly na tamin'ny 2 volana fa efa concept natao nandritra ny fotoana ela fa fanomboana azy dia teny amin'ny NDPAS tamin'ny volana marsa fa tratran'ny confinement moa izy dia tsy afaka nandefa. Zao efa hitantsika fa miala ny amin'ny anara-pahasalamana dia miverina zany zay manohy an'izay redynamisation ny antoko tiako Madagasikara zay. Ny antony anaovana ny redynamisation aloha zany ahafahana mihitsy manana recul hoe mijery inona avy ny zavatra nisy ny zavatra niseho teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara nandritra izay fotoana ela izay. Nisy fifidianana maromaro ny fanesy, nisy zavatra niantra tamin'ny antoko dia nahafahana nanao recul mihitsy zany mandinika hoe inona ny zavatra nisy ary inona ny ho avy. Ary ao anatin'izay redynamisation zay zany no ahafahana manarina ny lesoka izay mety nisy teo aloha ary ahafahana mitondra ny stratégie vaovao hoentin'ny antoko indray miantrika ny zavatra misy eto amin'ny firenena sy noavin'ny antoko mihitsy. Tsara moa ny manamarika fa antoko matanjaka eto Madagasikara ny antoko tim. Raha teo amin'ny sehatra ny fifidianana manokana
dia ny antokotima no antokotokana nanolotra kandida fa tsy mba nametraka vovonana tahaka ny antoko sasany. No tanterahana androany ihany koa ny fameloma maso ny antokotiako Madagasikara tao amin'ny distrika ny Mandrakandriana izay nisy ny fanomezana toromarika vaovao ho an'ireo mpikambana Comtim tany an-toerana. Jessica Miray Manora Andriamalala. Mitohy isaky ny komina sy ny distrika ny fameloma maso ny antokotim notontosaina androany ny any distrika ny Manjakandriana izay natrihan'ireo Comtim tato an-toerana izany hoe solontenany tim eny anivon'ny komina. Tahaka ny ireo dynamisation rehetra dia nomena toromarika ireo mpikambana. Tebika roa no anisan'ny nivohitra tamin'izany androany. Fanomezana toromarika ny mpifidy vaventy amin'ny fifidianana loha olona ny faraka 12 ny volana Desambra izao, fa ihany koa ny fameloma maso ny antoko amin'ny ankapobeny. Tsara dia tsara le fanapahan-kevitra avy any amin'ny bureau politika ny amin'ny tokony hameloma maso ny antoko politika indray. Ny zavatra antenaina dia ireo olona efa tao rehetra na ireo sintaka dia mba hijoro amin'ny amin'ny politika madio fanaovana ny fandraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny redynamisation. Nanotrina ity fameloma maso ny antokotima teto Manjakandriana ity moa ny solomavambahoaka ny Madagasikara fetra lalamozafimbololona amin'ny mahakotra Timazy ato amin'ny distrika ny Manjakandriana. Fanomboana ihany moa ity androany ity fa hitoetra ny fotony ny fameloma maso. Rehefa avy eo dia iverenantsika ny any Antsirabe mikasika an'ireo vaovao tsara ho fantatra any an-toerana sy misongadina ihany koa fa makasika ny arena kibon'ny tany sy ny tontolon'ny fitrandrana eto Madagasikara dia miantso vonjy amin'izao fotoana izao ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fitrandrana ny arena kibon'ny tany satria dia efa ho 10 taona izy ireo no tsy afaka nivoaka intsony na tsy nisy ny fahazon-dalana ho azy ireo ahafahana mitrandraka. Nampiantso mpanao gazety androany atetsy amin'ny chambre de commerce ireo mpandraharaha izay misehatra ao anatin'ity tontolo ity. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Dia raha solitsika ny tantara dia efa nitonga ny tsirany aina ny mpandraharaha malagasy ny mpitandrika ety tany izay matianina nanomboka ny taona 2009 mba tsy hiterenana an'ireny hoe fisakanana amin'ny arabe ataon'ny dahaba ny andalana ireny eny amin'ny arabe mazava azy tratrany misonjay misy dahaba. Hatramin'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 ireny dia tsy mbola niarin-dohatra amin'izao ny sehatra ny fitrandrahana arena kibon'ny tany 12 taona izay. Ny ato hatramin'ny taona 2024 ny famoahana fahazon-dalana hitrandraka ho an'ireo mpandraharaha na lehibe io na kely na ilay antsona ihany koa hoe grande et petite mine. Ny grande mine toy ny QMM sy ny Ambatovy ary mpitrandraka madinika kosa no mivondrona ao amin'ny moyenne et petite mine. Amin'ny secteur minier efa hatramin'ny 2010 tamin'ny alalana noty tamin'izany ary dia noty mivoaka teny anivon'ny BCMM bureau de cadastre minier hoe miantona aloha ny fandraisana ny renouvellement permis. Tamin'ny 2024 dia namafisina teo anivon'ny filakevitry ny kirafiriky ny gouvernement tazavady misy note de conseil tondra larana 34/2011-PM/SG/SC nosoniavin'ny secrétaire général du gouvernement tamin'izany tamin'ny raiky amin'ny 10 mai raiky ny 2024 milaza fa miantona daholo ny fanomezana permis minier sy ny fikarakarana permis minier mouvement rehetra zany resaka hoe renouvellement cession sisisy momba ny permis minier. Malaky ty ny androany dia mbola zay zany no ifeny sehatry ny arena kibon'ny tany. Rehefa tadavina nefa io note io note de conseil dia tsy hita trasy hoe aizany misy any izy. Zay manokana tsy mbola nahitan'izy io. Zany hoe note fantôme zany izy. Izay zany nampiatonana ny code minier lalàna 2005/021. Ny mahagaga nefa efa ho 10 taona izay no tsy nisy famoahana fahazon-dalana teto amintsika saingy misy volamena tafavoaka ihany tao anatiny izay 10 taona izay. Amin'izao fotoana izao nefa miroborobo lazaiko anareo miroborobo ny fitrandrana tsy ara-dalàna. Voaingana ny l'Express de Madagascar na moakany hoe misy 15 taona volamena mivoaka
considence position lazaina zay mivoaka Madagascar reto te lazaina anareo fa tsy mivoaka misehatra ara-dalàna ny ankamaroany permis minier atony. Ny sehatry ny fitrandrahana renan-kibony tany eto amintsika dia mampihodina vola manodidina ny 10 tapitrisa dolara na 50 miliara ariary isan-taona. Mpiasa mahery ny 5 tapitrisa no ampiasainy na mivantana na tsia, izay efa nalefa chômage teknika avokoa tao anatin'izay 10 taona tsy nahafahana nitrandraka izay. Orinasa malagasy manodidina ny 10,2 no voakasika mivantana. Potika tanteraka ny fiarin'izy ireo ka miantso vonjy ireo mpandraraha ireo. Ny ariva teo dia nisy ny tafahoan'ny mpanao gazety izay nataony nisy olombavambahoaka, ny mpanao politika, ny loholon'ny Madagasikara ihany koa izay tonga tao Antsirabe amin'izao fotoana izao, ary nisy ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazety ny MBS any an-toerana, Germaine Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Araka ny hitanareo amin'izao sary zao fa dia délégation mafonja parlementaire, loholona, solombavambahoaka maro be ny tonga eto Antsirabe amin'izao ora zao, ary fanotrina amin'ny tenako eto amin'ny faritra Antsirabe anao tatitra rapitso ny fotoana eo amin'ny magrom 120 ora atoandro. Eo no afantaranao marina rehetra mahakasika n'ity fiainam-pireneny ity, zay saika lasa onono ny BDB sy ny wairawaira ny BDB, fa raha te halala marina tsara ianao zany dia tongava rapitso amin'ny 120. Tanjona ny fampahafantarana ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ho an'ny vahoaka ny Antsirabe. Tatitra mikasika andreo fivoriana izay natao tamin'ny herintaona ohatra zao, izany hoe fivoriana faharoa mitovy amin'ny zao nataontsika ataon'ny parlementaire zao mihitsy, sy ireo tatitra nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana izay tsy afaka natao noho ny fiobioana ny tamin'ity taona ity. Zao vao afaka manao an'izany tatitra zany sy afaka mivezivezy ny parlementaire na dia ao anatin'ny fivoriana izy tsisy mandrara mihitsy ao anatin'ny lalàna na lalam-pandrenina hoe tsy mahazo manao tatitra mandritra ny fivoriana. Fa ny zay tatitra ho atao mikasika ny fivoriana atao zao indray dia aoriana indray zany, fa nazanatra zany ary tsy tokony adinoina fa ny parlementaire dia manana anjara andraikitra amin'ny fanarahana na hoe contrôle ny exécutif. Zay fanarahana ny asan'ny mpanatanteraka zay dia anisany no tenenina eo, satria maro be ny zavatra tokony tenenina ary maro be ihany koa no tokony hampahalalana ny vahoaka rehetra zany, ary Antsirabe dia anisany tsy diso anjara amin'izany satria anjarany Antsirabe zany no atongavanay amin'izao rapitso zao dia rehefa ho tenen'izay tatitra zay ho an'ny mponina Antsirabe dia maheno daholo ny ery Madagasikara satria miara-miasa amin'ny haino aman-jery rehetra izay isorana anareo zany. Mafisy indreo solombavambahoaka sy loholon'ny Madagasikara ireto fa zon'ny vahoaka ny vakina karatra ny mahazo ny tatitra avy amin'ny solotenan'izy ireo. Reto moa zany izay collectif des parlementaires amin'ny avy amin'ny antemera-pirenena sy ny antemeran-doholona tonga eto Antsirabe ny fotoana ifanomezantsika rapitso, tonga le fotoana hanomezana tatitra amin'ny zavatra etra, zavatra misy, zavatra iainana malagasy amin'izao fotoana izao, ary mino zahay fanjaranay ny parlementaire ny mitatitra ho amin'ny vahoaka rehetra zo ny vahoaka tsara ray avy manafantatra amin'ny marina, fa tsy hoe akory zay mivoaka amin'ny haino aman-jery mpanjakana dia tsy maintsy izay daholo no eken'ny fanjakana eken'ny vahoaka ray manontolo, fa dia hitondra anjara brikinay izahay parlementaire, hitondra ny fijerinay fa tsy anakorotana akory, tsy avy aminay mihitsy ny hiteny hoe hikorotana izay avy vahoaka Antsirabe hikorotana fa zao sanatria dia sanatria izany, fa kosa andraikitsy ny parlementaire kosa ny manazava ny fiainam-pirenena. Ohatra trositsika amin'ny valanaretina, trosa ny vahoaka malagasy ange zany trosa ny vahoaka Antsirabe koa ange zany zo ny vahoaka Antsirabe mahafantatra izany, ka dia rapitso ny fotoana manentana antsika rehetra mba ho avy anotrina ifambetanana amin'ny fotoana lehibe ao amin'ny magro avaratsena ny fotoana manomboka amin'ny 120, fa dia manantena antsika mianakavy ho avy rapitso ahitany sy andre ny zava-marina rehetra. Miantso ny mponina ao Antsirabe araka izany izy ireo mba ho tonga hiatrika ity tatitra izay ho atao rampitso ity, satria ny vahoaka no antom-pijoroana izy ireo eny amin'ny antenimieram-pirenena.
Velotaraina tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpamily fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra. Ny zava-nisy androany indray dia fifanolanana teo amin'ireo mpamily taxi sy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny resaka parking fanadihadiana eo amin'ny sariny tahiry aina. Antoanany maro ireto mpamily taxi ireto no nisitraka ity toeram-piantsonana eto Mahamasina ity. Toeram-piantsonana izay nazon'izy ireo alalana tamin'ny commune Antananarivo renivohitra. Akory anefa ny atairan'izy ireo androany fa tsy nisy alaharo. Tsy misy fampafantarana meloa fa tonga dia fandroana sy fakanana taratasan'ny fiara no narangaranga ny CUA. Stationnement taxi teto aminay atery dia reny zao hitanareo tsara tonga ny commune tonga dia alainy ny papier tsisy taratasy hoe tiany akanao amin'ny papier anao na ohatr'izay fa tonga dia antaniny izy moa dia hoe tonga dia any anosy-patsana amin'ny latsanainy. Amin'ny maha-taxi anay nefa ny tokony mba hazavaina zao ny antony tsy tokony hijanonanareo eto. Hatramin'izay nijanona teto foana izay ary io mpanao io autorisé amin'ny commune io. Satria mba tsy mety ihany ilay ataon'ilay commune. Mba mieritsereta any fa majinika izay. Zay zany mijanona eto amin'ny taxi foana dia tonga dia tsy fantatra hoe inona ny tian'ny commune tongavana fa tonga dia tirena ilay papier nefa ny eto izay foana miasa isan'andro dia tsy fantatra hoe ahoana fa dia lasany ihany zao ilay papier dia amin'ny alatsinainy izay zao voasainy maka an'ilay papier indray. Tsy fantatra hoe aiza izany izay ny tokony hiasa raha ohatra hoe alany eto. Mbola tsy nisy fampitandremana aloha hatreto. Sady izay zao mbola voavy nanao novelan'ilay contrat hoe eto izay mipetraka izany dia eto ihany. Tsy manara-dalàna ilay fitantanana amin'ny parking eto amin'ny renivohitra satria raha ilay mpanao taxi tao zao efa teto foana zareo amapolo taona amin'ny maro dia tonga dia alana fotsiny amin'ny papier an'ilay olona dia hitako hoe tombosoan'olo mihitsy fotsiny no an'ilay fitantanana an'ilay parking. Dia tena didiko felehibe ohatrany hoe izay tiako atao zany ny ataoko ty fa tsy miraharaha tena ity hoe ty mety amiko dia ty aloha zany ny ataoko. Ohatran'ilay tantanana zao efa hita fa efa teo io hatramin'izay firitsisina an'io naiza mihitsy io na mijanona kely tsisy fampitandremana tsisy inina tonga dia tatatata papier an'lany inona zay mba eritreretala izy andray matoby an-tanàna fa mba misaintsaina ihany ianao fa ratsiratsy ankoatr'izay dia mahatsiaro tena hiaran'ny mizanatra indrinila ihany koa reto mpamily taxi reto satria dia fantatra fa misy olona manokana ihany koa miboto ity fiantsonana ity izay tsy fantatra hoe iza ny nanome alalana azy. Vaovao tsy mifanalavitra amin'izay eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany dia voatsela akory izay no nanaovana fanadihadiana teny amin'ny cybercriminalité teny anosy teny ny mpanolontsaina ny tanàna Clémence Raharnirina tamin'ity androany ity dia nisy fitoriana vaovao indray nataony teo anivon'ny préfecture azy ary efa nisy ihany koa moa no fitoriana nataony teo anivon'ny chef fokontany iray fanadihadiana mialy Raharnombana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Manao izay fomba rehetra analana ny Clémence Raharnirina tsy ho eo amin'ny toerana mahampanolo-tsaina ny tanàna azy ny ben'ny tanàna Antananarivo. Ny préfet indray no nampiasain'ny mpitantana ny tanàna ny toriana azy eny amin'ny tribunal administratif tamin'ity indray mitoraka ity. Mitovy amin'ny antony ny torian'ny lehiben'ny fokontany iray azy ny 13 oktobra lasa teo ihany no voarakitry ny taratasy mpitoriana izay voarainy Clémence Raharnirina ny 12 novambra lasa teo. Nampiana sy nolazaina fa mivadika tamin'ny IRK ity mpanolontsaina ny tanàna ity. Marihina fa mbola eo am-piandrasana ny valim-pitoriana nalefa any amin'ny fitsarana mikasika ilay fitoriana nataon'ny lehiben'ny fokontany io Clémence Raharnirina izao nitotona ny fitoriana afa izao indray. Mazava hoy ity mpanolontsaina ny tanàna voafidy tamin'ny anaran'ny IRK ity fa noho ny tsy fahazakan'ny mpitantana ny tanàna ny filazana ny zava-misy marina no antony lehibe hitoriana azy ka nolazaina fa manala baraka. Raha tsy ahivina dia vao andro vitsilasa izay no niakatra teny anivo ny fampanoavana i Clémence Raharnirina ary dia ny ben'ny tanàna no nitory azy tamin'izany. Nandritra ny fienoana azy nefa dia nanambara ny teo anivo ny fampanoavana fa tsy dia mavesatra manao ahoana loatra ny fiapanganany ity mpanolontsaina ny tanàna ity fa noraisina tendrony daholo izay zavatra nolazainy. Nanao antsoavy ny syndicat ny mpampianatra eto Madagasikara na ny Sempama ary mbola misy amin'izy ireo no tsy nandray tampikarama amin'izao fotoana izao efa volana maromaro izay arak'izay indrindra dia nampiantso mpanao gazety teny akady lalana teny izy ireo fa nadediny Jessica Miray tahiry ny aina.
taoriany fiovana ny fizarany ministera roa dia ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa dia nisy ny olana teo amin'ny famohanana tamin'ny karaman'ireo mpampianatra sasany teto Madagasikara. Miandry ny filakefim-pitantanana vaovao hitsangana vao afaka mandeha ny famoaham-bola izay tsy mbola misy afa-tsy fianaran-tsoa ihany aloha hatramin'izao no natafatsangana izany filakevitra izany. Sy amin'izareo zany 20 volana ohatran'ny Majunga 20 volana tsy nandray an'ilay tampikarama le hoan'ilay CDS vacataire zany misy 19 volana 15 volana misy latsakan'izay. Ny nandray zao ny farany teo tao amin'ny lycée technique professionnel Larby. Efa nisy nandray zany namantsika tao. Fa maro amin'ireo CDS vacataire no mbola tsy nandray azona rehetrarehetra ve hoe 20 volana 15 volana 19 volana nefa ireo mitovy amintsika ihany koa manambady amanjanaka mampianajanaka. Efa iray volana izay ny voalaza fa efa misy ilay vola saingy noho ity filakevitra ity dia tsy mbola nivoaka. Misy ihany koa ny kolikoly ho iatrany ny Saint-Pama amin'ny fahamoaham-bola satria misy mpampianatra tsy tokony hisitraka ny vola intsony no mbola mandray ihany. Mbola lasako vavany fotsiny aloha hatreto ny fampiavana-pirenena izay tratratratraina hatrany ary hatarafana izany ity fifidianana olona izay ho tanterahana amin'ny 12 Desambra ho avy izao ity araka ny fandinian'ny mpandinika fiarahamonina sy ny mpandinika ny fiainam-pirenena ary politika dia mampia ihany fiatrehana izany. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny Tahiriny Aina. Afaka ray volana dia isy fifidianana indray eto Madagasikara. Efa miariary sahady fa fifidianana tsy andraisan'ny rehetra anjara mamofopofina ny tsirefesy mandidy. To fifidianana vomia mampisy elanelana eo amin'ilay atao hoe fampiavana-pirenena. Fifidianana tsy andraisan'ny antoko politika rehetra anjara dia efa manahirana zay ao anatin'ny firenena anankiray. Ary teo tamin'ny tantara Madagasikara raha vao zany no mitranga dia dikan'izany korotana politika izany no dikany. Ny antony dia tsotra. Raha ohatra ka mipetraka eo ny olona ohatra ataony fifidianana olona dia fifidianana mandeha ila izany. Ary rehefa tsy mandray anjara ao anatin'izay ny atoko politika rehetra indrindrindrindra mpanohitra dia manana endrika makany amin'ny tsy fanekenana izay zavatra mitrango io ny dikan'izay. Ka ndresahana foana ny hoe fampiavanana ny firenena tsisy tanteraka zany. Ka manahirana zany ny toetra raha ankehitriny satria amin'izay dia lasa lelazaiko teo hoe mandeha ila ny raharam-pirenena. Ka rehefa mandeha ila ny raharam-pirenena dia ny dikan'izany amina resaka paysage politika mizara roa tanteraka zany ny paysage politika eto Madagasikara. Ary rehefa izay no mitranga dia fifanoherana politika misy eto Madagasikara izay nahoana dia efa korotana ny dikan'izay. Mbola misy ve ny androm-panjakana mampiavana eto Madagasikara? Midika inona ihany koa ny fahanginan'ireo ray aman-dreny am-panahy manambotsotraka ny fahantran'ny vahoaka zany rehetra zany dia miteraka aya avokoa. Amam-panahy mety zavatra hitranga tsoaty zany satria raha vao tsy misy ny fandaminana eo anatin'ny mpitondra sy ny mpanohitra dia hiteraka problema ngezabe zay. Ny olona eto amintsika nefa ohatrany tsy misy tsony ny mpanelanelana satria ohatrany tsy hita le resaka androm-panjakana mampiavana zany ohatrany mangina tanteraka amin'izao fotoan'izao. Le fahanginana zany tena mampanahy amin'izay satria ireo heverina ho ray aman-dreny entre guillemets zany ndresahako na ray aman-dreny ao anatin'ny zatra nandamina hatramin'izay tahaka ny hoe ny fiangonana ny ray aman-dreny mpandamina sahala amin'izany zany hoe ireo institution manana zany andraikitra zany ohatrany mangina tanteraka ka raha tsy mailo ny fanjakana amin'izany ary tsy mailo ireo ray aman-dreny mpampiavana amin'izao fotoan'izao dia hiteraka fahasairana ngezabe eto amin'ny firenena zany. Manana ny toerana eo anatrehany vahoaka ny fidy azy ny olom-boafidy tahaka an'izany ny olona sy ny solombavam-bahoaka ary manana zo hitaky ny tamberina ndraikitra kosa nefa ny vahoaka amin'ireny olom-boafidy ireny kanefa tsy afaka nanao ny asan'izy ireo raha tsy misy ny teti-bola mazava ahafahany manao izany. Fanadihadiana izay nataonay arak'ity rindra-tsary ny Tahiriny Aina ity. Niteraka fasahirana nagoavana ara-tsosialy ny Covid-19 mbola tsy nivay ihany koa ny olan'ireo gere any atsimo sanatria ve dia tonga ny anivon'ireo androm-panjakana mpanao lalàna ihany koa ty olana ara-bola ity
ary inona ny mety ho fetraikany rehefa misy fahasairana sahala am'izao a dia miaro tena amin'ny fanjakana ary rehefa miaro tena amin'ny fanjakana dia lasa masika ary rehefa masika ny fanjakana dia mandray indraindray mandray fepetra tsy dia voahevitra loatra indrindraindrindra reo totsika hoe ao amin'ny atanatotry ny administration misy problema koa ny amin'ny assemblée nationale zay aloha no eniko tsy fantatro na onoony zany na resaka mandeha fotsiny zany na tena resaka marina zany a dia vokatra ny fahasairana kapobeny zany fa raha ohatra ka finiavana politika mametraka n'izany zavatra zany a azadio fa ny androm-panjakana ihany ary mbola androm-panjakana mijoro reo ary mbola manana maizy azy ka raha ireo ohatra manana zany problème zany a dia mitarika ho azy fahasairana raha politika zay ary manosika an'ireo androm-panjakana ireo anohitra ho azy amin'ny fanjakana tsy mahay makalesona amin'ny tantara ny fitondram-panjakana nisesy tatoaty ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana fepetra tsy mitovy eo amin'ireo samy mpitondra everina fa miteraka lonolony eto amin'ny firenena zany any ka mampiariary ny tsy fifankazahoana eo amin'ny olom-boafity sy ny olom-boatendry naneo anatin'ny fitondrana za korotana ihany keo amin'ireny fifamelezana mivantana ao anatin'ny ina ozy ty réseaux sociaux ty ka zany zavatra zany a manana fetraikany a ao amin'ny fisaina ny vahoaka manana fetraikany a ao amin'ny comportement ny vahoaka amin'ny ankapobeny dridridrira moa fa ny situation misy atsika amin'izao fotoan'izao a dia efa misy lonolono be dia be azadiny fa hatramin'ny tantara ny Madagasikara na tany amin'ny manodidina ny taona 2000 zany na tena miainga foana na ny farany teo tamin'ny faraparana nitondrana Andriamatora Rajoelina dia rehefa reo solotena vahoaka reo no mihetsika zany hoe reo olom-boafidy ireo dia mitarika zavatra be eto amin'ny firenena zany vaovao makasika indrindra ny olana teto amin'ny fifidianana makasika ireo doublon zay nyfentesina teo aloha somary nangingina izy hatramin'izay kanefa kosa dia mbola ao amponin'ireo tia tanindrazana izany ny antoko otrikafo dia tonga teny amin'ny pôle anticorruption ny rafi-pitsarana manokana misanany raha kolikoly na moa izany raha zany araka ty fanadiadiany mialy raha ary nombana sy Mathieu Prince ity manoloana ny fanambarana nataon'ny filoha-lefitry ny sendi teo aloha Antananarivo ny 9 ny volana febroary lasa teo ny amin'ny tsy fahatomombana ny fividianana teto amin'ny firenena dia nanapa-kevitra ny ametraka fitoriana teny amin'ny sapan-draharaha misahana ny resaka kolikoly na ny paka 67 hektara ny antoko otrikafo nambarany fa tokony hojerena akaiky indra raha doublon tamin'ny lisy mpividianana sy ny doublon tamin'ny karapanondro ny mpividy iny tsy azo ekena kosa ny zavatra sahala amin'izany fa tokony misy fanadiadiana atao misy kokoa makasika na tranga sahala amin'izany satria azadino fa fifidianana no resahantsika ny tompon'andraikitra teto amin'ny firenena nefa nanomboka tao amin'ny senia dia nilaza hoe fifidianana madio sy mangarahara no atrehantsika ary nampandraisana anjara ny vahoaka malagasy tamin'ireny fotoan'ireny tampotampoka teo nefa vita ilay fifidianana dia misy andreny fanambarana nataon'ny filoha-lefitra ny senia teo aloha reny amin'ny olom-pirenena anay aloha voalohany indrindra amin'ny fidy anay ihany koa satria ny lalàna dia milaza sy mametraka tsara fa ny olona anankiray rehefa tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana zany hoe isan'ny mpifidy dia afaka mitoroka na manao fitoriana rehefa misy tsy fangaraharahan ilay fifidianana zay zany ny antony atongavana eto zany hoe ametraka zay fitoriana olona tsy fantatra anarana ankoatran'ny fijerena ny marina dia tanjon'ny atoko ao anatin'ny fitoriana io ihany koa ny tsy hiverenana izay osika sy doublon izay amin'ny fividianana manaraka nambaran'izy ireo ihany koa fa mananjony hifidy sy azo voka-pifidianana ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny vahoaka malagasy ahoana no afahantsika ahafahany vahoaka malagasy misitraka fifidianana mba tena hoe madio sy mangarahara marina satria raha miresaka fifidianana antsika misy safidim-bahoaka ao anatin'izay ny zavatra nisy nefa dia ny hoe hitantsika tsara ny tsy dia fahazotony vahoaka malagasy mandray anjara amin'ny fifidianana noho izay tsy fahadiovany fifidianana izay tamin'iny fotoana iny nefa dia misy 1 512 na karapanondro mitovy laharana vokatray zany dia nisy mpifidy 526 275 doublon everina fa manova
kosa zany amin'ny ampahany betsaka ny voka-pifidianana misy eto amin'ny firenena. Ahoana ihany koa mba ahafahantsika mametraka olona tena lanim-bahoaka marina ary mba tena hoe vokatry ny safidiny malagasy izay olona rehetra tonga ny fitantanana nyity firenena ity. Ahoana koa mba hitovizany tsirairay sens bebe kokoa amin'ilay fifidianana fa tsisy hoe tsy maintsy izay candidat mpanjakana ihany na mety izay ho candidat manam-bola be ihany no anana tombony amin'ny fifidianana hatrehana eto amin'ny firenena. Tsy mbola nisy tohiny ary mbola mijanona ho vary mangatsiaka ho an'ny seni hatretony mikasika ireny osika sy raharaha doublan ireny. Mbola mitohy anefa ny tsy fanarahan-dalàna izay hita taratra amin'ny fifidianana loholona amin'ny 21 ny volana desambra ho avy izao io. Ivadika amin'ny pejin'ny fanatanjahantena isika niondrika rono iray teo anatrehan'ny Elefantan'ny Côte d'Ivoire ny Bareny Madagasikara alina tao anatin'ny fifandonana no tanterahana tany amin'izy ireo izany hoe tany Abidjan. Raha kosa hiatrika indray ny lalao miverina amin'ny talata 17 novambra ho avy izao. Fanadihadiana Rava Razafy Mahenina sy Tahir Niaina. À la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, c'est parti pour ce match d'une importance capitale. Et une première percée peut-être avec Nicolas Pepe qui tente de lancer dans la course Jonathan Kodjia. Intervention de la défense. Vous voyez dans les conduites de balle, Baptiste, c'est compliqué. De quelle couleur va être le carton? Parce que c'est un tacle par derrière. Et il s'en sort plutôt bien là, point Voivy. Nanjakany Côte d'Ivoire ny lalao tamin'ny ankapobeny teo amin'ny 27 minitra nafaty baolina voalohany Gervino latsaky ny 10 minitra tao aorianan'izay izany hoe teo amin'ny 15 minitra nafaty ny baolina faharoa ny ekipan'ny Côte d'Ivoire i Sébastien Haller izay voalohany tafiditra tao anatin'ny ekipa Pirenena. Teo amin'ny 17 minitra nafaty baolina iray ny malagasy tamin'ny alalan'ny Voavy Paulin rono iray ny isa teo. Ny talata ho avy izao moa no lalao miverina ho an'ny Bareny Madagasikara sy ny Elefantan'ny Côte d'Ivoire tanterahana Thomas no mikajany Barika Dimy. Mitazona laharana voalohany ekipan'ny Côte d'Ivoire ao anatin'ny vondrona misy azy Madagasikara, Éthiopie ary Niger. Manana isa enina avy Madagasikara sy Côte d'Ivoire, isa telo ny Éthiopie ary aotra ny an'ny Niger. Androany no iona ny ekipan'ny Éthiopie sy Niger. Vadika amin'ny maresaka sy ny vaovao eran-tany isika dia nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay mahakasika ny resaka Covid-19 amaranantsika indrindra ny fampahalalam-baovao. Atahorana tsy ho voafeny fiverenan'ny Covid-19 fandroy noho ireo tompona ndraiky sara-pahasalamana. Roa volana lasa izay voasikajoisy andreo firenena na afeny aretina atao Eropa, Italia raha ny antotanisa omaly valarizy 3 alina antranga vaovao ka 320 ny namony ainy. Ho an'ireo latsaky ny 20 taona kosa trangara etsisa no voatelatra amin'ny fiandohan'ny volana febroary ka ny 900 isa tamin'ireo tranga ny volana septambra nandritra ny fidiran'ny mpianatra. Lombardie, Piémont, Vénétie, Latium sy Campanie no faritra tena ahitana trangana aretina betsaka indrindra ao Italia. Any Naples indray fenovoka ny hopitaly hatreny amin'ny toerana fametrahana fiara nampiasaina nasiana marary. Raha ny États-Unis kosa 5 alina sy retsy ny isana tranga vaovao voatily tao anatin'ny 420 ora farany 5 alina ny manaraka fitsaboana miahenjana fampiarana ny fepetra ny toerana noho izany mijana ohatrany toromarika nomeny governorany Wisconsin na ireo demokraty na ireo republikana dia samy resy lahatra avokoa fa mila miezaka ny tsirairay andresin'ny Covid-19. Voararany fivorivoriana mihoatra ny olona 10 manomboka ny alatsinainy izao raha ny baiko nomeny ben'ny tanàna ny Chicago ny any Michigan. Fampianarana mpitaindavitra no atao hatramin'ny volana janoary 2024. Ny any Texas lasa mandray sivily marary ny miaramila izay nahitana trangana Covid-19 mahery ndray etsy. Ny ao New York tsy maintsy mikatona amin'ny 10 ora alina avokoa ny toeram-pisakafoana sy fisotroana rehetra. Araka ny tatra ofisialy nivoaka farany 224 alina sy 4 etsy ny olona namony entany États-Unis hatramin'ny siny valana aretina. Tapitra ny vaovao tamin'ity alin'ny zoma 17 novambra ity ankasitrana tompo lasy tompo vavy ny fanarahanao hatrany MBS magasitraka anao mpanao gazety sy ireo teknisianina ihany koa ny aran'ny sala mirary ny sosiny tsara indrindra amin'izao farany herinandro zao. Veloma tompoko.